Tonga soa be mihitsy nareo. Zahay mivazaha amin'ny teny gasy. Nisy zavatra somary mampiomehy kely nandalo saina tamin'ny herinandro teo. Hoe ahotrana ahoana ny fiainan'ny vahiny à Madagasikara. Fampiresaka tsara izay mirahalahy. Dia nisy fotoana sy tantara manokana tsaroanay hozarainay aminareo androany. Ary tadidiko tamin'izany mbola voaingana vao tonga any Madagasikara dia tany ambanivohitra Ankadifotsy izay sady nizaha sy nisy namako gasy izay niaraka tamiko. Dia nandehandeha kely fotsiny izahay tany an-toerana tsisy ninina mihitsy. Dia hoy izy hoe hitanao zany io tanàna kely io? Somary tolona kely dia nijery aho dia hitako dia eno a. Dia hoy izy hoe zareo mbola tsy nahita vahasaha mihitsy hatramin'izay. Zany ve? Dia nandeha tany ve nareo? Tsy nandeha tany izahay. Fa ahoana? Ohatra natahotra kely izany mantsy. Nisy fotoana zaho nipetraka tany Antananarivo dia nisy ramatoa izay niresahako. Dia nanontaniako izy hoe mety ve raha ohatra ka misy zavatra kely resahako anao. Mety hozy izy nefa ahoana zany afa-tsika mifandray, ianao tsy mahay miteny gasy hozy izy dia zaho nefa tsy mahay miteny frantsay. Zany tena anazy mahay miteny gasy aho ka zaho io miteny gasy aminao. Dia avy eo namany indray no resahany. Ahoana no afahako mifandray amin'ity vazaha ty? Fa izy miteny frantsay zay fotsiny mahay miteny gasy. Dia teneniko izy, za nge miteny gasy anao e. Io resahako anao io zao teny gasy. Dia afaka miteny gasy ianao azoko tsara. Za koa miteny gasy azonao tsara le izy. Dia zay za tena te-resaka aminao za hozy izy fa tsy mety nefa hozy izy satria za tsy mahay miteny frantsay hozy izy, ianao vazaha tsy mahay miteny gasy. Io me fotsiny. Teny gasy ny zany teneniko anao zany e. Za miresaka teny gasy mivoaka vavaka fa tsy teny frantsay. Fa tsy ekeny mihitsy le izy. Ohatrany hoe tsy mihaino zany izy, tsy te hafantatra izy hoe mahay miteny gasy e. Dia izay ny tantara somary mampiomehy kely. Dia ny tena tiana hatongavana amin'izany dia mitovy ihany tsika olombelona. Samy miaina dia ambony tany daholo. Na betsaka zany ireo vahiny tonga any Madagasikara na betsaka koa ireo gasy mankany an-toerana lavitra be dia mbola olombelona daholo tsika. Misy fomba fiteny indray manao hoe mahitsy kokoa mibozaka ny akoatra. Dikan'izany mitsiriritra ny any hafa ny olona fa tsy mba mankasitraka ny anazy. Tsy mba faly izy amin'izay ananany. Fa raha ny tena marina, ny tsy mampitovy antsika no tokony hankalazantsika. Gasy misy mampiavaka anazy. Ny vazaha koa misy mampiavaka anazy dia mahafinaritra be koa zany. Fa raha tena izy dia tsy misy an'izany hoe fomban'ny olona ambonimbony na mety kokoa. Na fomban'ny olona ambanimbany hoe tsy mety. Fa le izy samy manana fombany dia mahafinaritra daholo. Dia mbola misy tantara hafa koa ataonay manaraka mikasikasika ny zavatra nanjoanay tany Madagasikara tamin'izay nipetraka tany. Tena tianay be mihitsy nareo. Tena marina. Dia misaotra betsaka. Na dia misy volombava aza mivazaha miteny gasy dia mbola mahavita manao video tsara. Na dia soavaly koa ty namako ty. Merci.